es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprend vie. Izay zokiny eto a tsy metaka lalananao mihitsy hoe ty ny azo atao, ty tsy azo atao, aza manao an'ry, aza manao anitsy. Raha vao zay ny atao dia isaka mahita anareo ianao dia hitanditandina seto fa rehefa tsy eo zay dia ataonao ihany ny taonao. Tsy zay no ilatsika. Fa misy ilay ambony ao Jesosy misy ilay metanao Jesosy mikasika ny fona. Zavameny tanana zay tapa-kevitra hoe za tena ho an Jesosy ary tena tena ho an Jesosy ho atao batisa. Dika ny batisa dia tena hoe renaître analany hiala fiainako taloha fa fiainana vaovao am Jesosy. Atsangano ny tanana. Atao ambony hoe Alléluia. Atao ambony tsara ihany hoe atao ambony tsara hoe Alléluia. Alléluia. Ano tena ho an'ny Jesosy satria azany tena nikasih mihitsy ny foko dia tsy afaka mihitsy tena tia be anazy ary tena mila anazy mihitsy amin'ny fiainana. Tsy afaka mihitsy fa zao ohatrany taloha ohatrany aempotrempo foana hoe ho afoana izany fa tsy ohatrany hoe tsy nirahahify fa androany tena efa tenenineniko mihitsy izy miteny hoe androany ny andro androany ny manomena ho anazy dia tia be anazy. Alleluia. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons de maintenant. Mamaraparana ny fanomanana ny lasy izay atao any Mantasoa, lasy ny taloha izay zao a. Lasy moa dia ataony faha 9 sy faha 17 volana oktobra izao, efa tsy ela intsony izany. 7 no misoratra anarana hatreto ireo tanora soratra anarana zany. Izany ireo no prévu handeha miaraka amin'ireo mpampianatra hitondra ny fampianarana rehefa any a. Dia ihany koa misy ireo moniteur na ny mpiandraikitra izay encadré ny ankizy. Fananinana moa no nasiana ny lasa. Ankoatran'ilay fivorian'ny tanora izay ataonay isaky ny asabotsy tolakandro dia nasiana indrindra ny lasy. Ny tanjona voalohany indrindra dia hoe mba hananana fotoana mifampitohizany amidirana ny fampianarana satria isy thème anankiefatra izay ho tanterahana any. Dia izany hoe izay raha andeha hoany, ireo tanora hoe raha andeha hoany tsy hoe andeha hanao vacances, tsy hoe andeha hiala voly fa tena hoe hanana fotoana manokana hifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa. Ny tanjona anankiray koa izay tena napetraka Jesosy ao anatin'ny fo dia hoe rehefa vita ny lasy dia tena isy tanora, ireo tanora ireo ho resy lahatra ny tenin'Andriamanitra, hiala amin'ny fahotana, handray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, dia tena hoe ho tanora miaina araka ny tenin'Andriamanitra, handeha amin'ny fahamarinana sy handeha amin'ny fahamasinana. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana 5:2 izay manao hoe aro amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy antsika, tomoera tsara ary aza mety ho azon'ny zioka ny fanandevozana intsony. Izay raha teo moa ny lohahevitra izay ianaranay ihany hoe tanora afaka ao amin'ny Kristy.
16 octobre sy rahapisy 17 octobre dia misy lasy zay formena ny tanora mitondra ny thème hoe tanora afaka ho amin'i Jesosy. Dia isaorana ny tompo hoe fanao fotoana zao maraina zao départ ho any Matasoa afaka 10 minitra eo zany ny départ. Isaorana ny tompo ny hanomezany fotoana ahafahana mizara ny famonjena ho an'ny tanora mba tanora ho avin'ny firenena fahazavana zao tontolo zao mitondra fiainana ho an'ny olona rehetrarehetra dia voninahitra ho an'i Jesosy. Avitra, Arena, Nathalie, Claudine, Avitra. Apakah bisa nama lah? Kita yang lawan diamat salam, salam. Taranasiny afaka sinao anarany iny afaka tsy sinao anarany fa roa avy tsika niaraka eto dia tianay ho voaray avy any aminareo hoe inona zavatra tianao hita ato, inona zavatra tianao hita. Devul manguvita rehefa tsuina nanarana riade manja varraza riade manja fa atau saja riulunata selma pianae laili wansuda miujika mitsa tena tsy misaraka amintsika mihitsy zao izy amin'izao fotoana izao amin'izao era zao zay milazana anazy. Inona zavatra anankiray tena hoe raha zay ny adino nao dia mitoro mihitsy miverina maka azy. Raha zay zavatra zay tsy ao korotana mihitsy ny journée. Raha zay no hoe mizavatra anankiray tsisy olo ka tapaka olo ny jiro fa misy andisy zany. Inona zay? Telefôna. Misy lalàna mifehan'io telefôna io koa ny fahalalam-pomba. Tsy fahalalam-pomba ny rehefa miaraka amin'olona ny telefôna foana za tsy miteny hoe tsy atao mihitsy fa tena tsy mijanona mihitsy mampalahelo be. Telefôna zay any angamba ny tiako toisana hoe tsy
hitany hoe tsy ampiasana foana satria tsina tsy mahalala fomba fa tsy ampiasana foana satria manimba koa zany le hoe eo ianao dia ianao sy ny telefona sisa miresaka ao amin'ny fiainantsika olombelona zany a dia tena hoe misy an'izay fatsoko izay zavatra eritreretinao hoe tena hotianao sy afinatranao a efa raha le izy mamatotra anao fa le afaka ao anatinao hoe afaka amin'izay zavatra mangezanao ao anatinao ao dia ny zavatra voasoratra eto dia inona le manandevo voasoratra anaty baiboly teo inona le izy ota ty aspiration ty mila hovaina vao miova io aspiration io a miova daholo zavatra mahaliana anao miova daholo zavatra mamaky anao dia ny zavatra atao amintsika io zany a tena mila ho passionné a Jesosy ianao halleloia dia rehefa passionné a Jesosy ianao a ianao tsy menaka fanontaniana tsony dia tsy afaka anao anitsy tsy ho ve zany zao dia tsy afaka anao anitsy ho ve zany zao tonga dia ozy ianao hoe lazao zay tianao Jesosy fa zay tianao zao mahafinaritra anazy halleloia zay zany ny atao hoe libre hita Jesosy ny fahorinao raha hitanao mavesatra io reny Jesosy ny fitarainanao fantatra Jesosy ny alaherinao a midina mihitsy izy hamonjy anao mikiky azy mivava miresahana dia tena mafaka ianao tanora libre ianao tanora afaka ianao ary tena iova mihitsy le fitiavanao hoe tena tsisy zavatra mampitsiriritra ny afo zany Jehova ny mpiandry ahy tsy ana zava-mahory tsisy zavatra mampahory anao fa tena hoe fenonao a ary tianao Jesosy lasa mandeha mitady namana, lasa mandeha mitady sipa, lasa mandeha petabeazany zavatra tadiavintsika dia nefany a tianiko aloha izay resaka izay hoe nefany a tsy misy afa-tsy Jesosy any mahafeno fotsika fa misy hira zany tena dia sy hoe rehefa any ianao dia hiko ianao fa hira fa mila aseho ny lokonao dia faharoa dia izao tonga dia pratiquement manana vira ny ratsy hitanareo io zany tonga dia izay fotsiny misy zavatra ataon'ny fanamasina asika fa misy zavatra tonga dia inao araka le fananazavaina teo hoe misy zavatra tonga dia alavirinao fotsiny Social chanik devoluzioni anice social way anice social way amen amen na fali ao na laelo ao telefoninao na rary ao na ny ao tsy nolausanao Jésus, je marche avec Jésus, alléluia, je marche, chaque jour, je marche avec Jésus. Right now.
ety de omeko anao. Nandao ay azy izao tontolo izao, izao tsy alaminao. Nafaly ao nalahelo ao telefony anao, narary ao nany ao tsy nolaozanao. Ka ity ao mivoay fa anao hatramy farany. Inona nandidiany Jesosy? Azonareo mila miray amin'ny Jesosy zany dia manao zay nandidiny antsika, dia naman'i Jesosy tsika, dia mamono antsika, dia afaka mandeha n'aiza n'aiza tsika. Ianao koa mety ohatr'izay, mety irery anao fa tsisy micomprendre mihitsy sy ny karazany dia iny amin'izay dina fa manino tsy tamana aloha hivoaka. Mivoaka dia raha mamaky an'io mivoaka io tsika dia ny zokony tsy nanaraka azy fa ny zokony lasa nandrondry. Dia rehefa ireo firenen'ireo lazay ny tena andramandry hoe tsy tokony miaraka amin'ireo. Asika nandeha izany mitady namana satria izay ilay zazavavy mitady zazavavy tompon-tany, mitady namana izy zany. Asika mitady namana izy nefa any amin'ny tokony tsy ho namana. Tany izy mitady namana. Ny tena niova teo amin'ny conversion koa zany ilay vision fomba fiainana mihitsy. Taloha rehefa mieritreritra fomba fiainana dia hoe te hanan-karena be, manambady tsara dia ohatran'izao fiainana, resaka matériel foana. Fa rehefa tena converti ianao, vrai converti resaka hoe dia ilay fomba fiainanao mihitsy miova hoe za raha mbola velona ka mbola omeny Jesosy tombonandro dia ho anazy ihany. Ny antom-pivelomako zany dia ho an'i Jesosy, dia ny antom-pahafatesako ihany koa dia ho an'i Jesosy ihany. Dia amin'ny andavanandronao mihitsy zany dia ho an'i Jesosy foana ny zavatra rehetra. Misy verset zay hoe toute chose a été créée par lui et pour lui. Zany noforonina mba ho an'ny noforonina ho anazy. Izay ihany zany. Dia zavatra anankiray ohatra hoe ampiasaintsika ohatra hoe tavoahangy zao nentina hisotroana rano dia tsy afaka ihinanantsika vary mihitsy iny. Dia ohatran'izay koa tsika. Za manokana noforon'i Jesosy hidery anazy, hanome voninahitra anazy, dia tsy mety mihitsy za raha tsy eo aminazy. Ho an'i Jesosy ihany voninahitra. Tonga anao an'olo tena ho an'i Jesosy. Betsaka ireo fahotana nataoko ka vonona ny olo tena ao anazy. Oui, pourquoi tu veux te baptiser? Ça fait longtemps que je voulais me faire baptiser, mais j'attends de la réponse pour Jésus. Et aujourd'hui, je l'ai eu. Amen. Si atakalo kwa nisa si usuluku ninunine fahajam ni farani nitsika sinao hajam ni farani afuku izay mamini fuku ety de umeko anao nandao ay azy izao tontolo izao izao tsy alaminao. Be satria natsapa-pahasoavana be dia zavatra hitako ihany koa hoe tena mbola mitady Jesosy tena tsy navelona no vianao mihitsy satria efa babany dia tena hoe wawa be. Efa be da be ny fatotra namatso anahy dia tamin'ny lasy iny fatotra ny Andriamanitra tombonandro mba nafahako nandelina ny teny. Tsara le fifampizarana ten'Andriamanitra sy
fampianarana nataony pasteur. Peta be ny fanontaniana napetrako tamin'ny tenako dia voavaly tany daholo ilay izy sady tabe ny présence an'Andriamanitra tao amin'ilay izy. Tena miteny be tamiko Jesosy dia voninahitra ho anazy irery ihany. Manampy be amin'ny fitombona sy fitiavana any Jesosy. Ratsapako indray fa tena tsara Jesosy. Nakasikako sady nafantatra bebe kokoa Jesosy. Ça m'a beaucoup touché ce qu'on a dit sur les jeunes. Faly be fanampianarin'i Jesosy zavatra be dia be. Nanafaka Jesosy raha tao amina manokana. No hafaliana tany dia nampitombo fankatiavana sy ny fankakizana kokoa an'i Jesosy. Tena tsapako teo amin'ny fiainako mihitsy ilay fifankatiavan'ilay tanora tany. Tsara aloha ilay izy sady tsara miaraka amin'ny nahafantaranay amin'ny tanora hoe mba handeha amin'ny fahamarinana sy fahitsihana. Kasi an'i Jesosy dia nafantatra hoe tanora mijoro anazy. Nafahako ny tombo be kokoa tao amin'i Jesosy. Tsy voatery anaraka amin'ny foanao zao tontolo zao. Zao feno be an'i Jesosy. J'ai senti le Saint-Esprit et je me suis baptisée. Ça faly be satria lasa olom-baovao vita batisa. Vita batisa sady ilay fampianarana tena tsara. Za faly be satria miaraka amin'ny Jesosy dia izy koa manampy anay isan'andro. Nandresy lahatra be anay batisa. Totosa somatsara iny ny lasy izay natao tany fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo ny volana oktobra lasa teo. Niasa mahery Jesosy ary tamin'ny alalan'ny fanahy masina dia nakasika tanora maro anankisivy no isan'izy ireo izay resy lahatra tamin'ny teny bebaka nanolo tena ary natao batisa. Ratsahivana dia ampolony ihany koa tapabolana lasa talohan'iny lasa iny no efa nanantanteraka izay dinana izay. Etsy dia te anio fisaorana manolotra ny fisaorana ho antsika rehetrarehetra ho anao izay tondram-bavaka manokana ho an'ny amin'ny fahatanteran'iny lasa iny na ny fanohanana ara-pitaovana na ny ara-bola ihany koa. Izany dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Ny lasa iny tapitra fa ny vinan'i Jesosy ho an'ireto tanora reto dia mitohy hatrany araky ny fitaizana ara-panahy izay tanterahana mandrakariva ny isaky ny asabosy amin'ny rora sasany amin'ny toerana izay efa voatondro. Dia asa maro no mbola miandry toy ny famangina ny kamboty, famangina ny mahantra, famangina ny any am-ponja dia asa masina rehetra izay tsara ho atao indrindrandrindra ho vavolombelony Jesosy Kristy ireo tanora reo amirapiratra ho tanora afaka ny amin'ny fahotana, tanora afaka ny amin'ny fiainan'izao tontolo izao ary ny tena Andriamanitra amin'ny Efesiana 2:20 manao hoe fa asany isika izay voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mandehanantsika ao aminy. Amen. Hajami farani, hajami farani, yanzika siana. Hajami farani.